MG Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Ni Vava. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isatramo telo sy roa arivo. vous présente Ni Vava. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. Manolotra anao ny vaovao. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. vous présente Ni Vava. Famonoana ny mpiasa malagasy ny fanapahan-kevitry ny fanjakana amin'ny famerina ny fampiarana ny karama fa ny ambany. Ho 5 ariary ho an'ny taona 2024 ihany ho ny teo anivony randrana sendikaly. Ankoatr'izay manano mety sy ny fikorontanana hatrany amin'ny knapsa ihany koa ny sendika manoloana izay. Tafiakatra 13 ireo olona nahiditra amponja vonjomaika mahakasika ny rarasoloka osoka tao Tomasina. Nahitana entana tsara dalàna maro ihany koa ny trano nanovana ireo solika, toy ny moto tsy misy taratasy mazava miisa 700. Tsy emitra amin'ny fitokonana nataon'ireo mpirakitra rà, na maro aza ny tsindry mianjady azy ireo amin'izao fotoan'izao. Mpirakitra rà izay nanamafy fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny firenena ny resaka mandeha momba ny fanesorana ireo mpirakitra rà manao fitokonana ankehitriny. Bizany tany manodidina ny 2 arivo no andrasana ho tonga ao Nozobe ny volana Novambra ho avy izao amin'ny alalan'ny sambo lehibe. Manomana ny paikady rehetra andraisana azy ireo araka izany ny tompony andraikitra ny antoerana amin'izao fotoan'izao. Maresaka iraisan'ny pirenena ny Burkina Faso. Enandro taorian'ny fanonganam-panjakana izay nanala ny kolonely tamibato eo amin'ny fitondrana. Voatendro filoha hitantana ny firenena ny kapiteny Ibrahim Traoré. Ny antsiprian'izay. Finaritra tomboky lasia tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny vitalavitra kolo amin'ity ala ity. Atenina ny arahaba ary ampanajana ihany koa no anasako anao anarak'izay hatramin'ny farany. Isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity dia miendrika famonoana ny mpiasa malagasy ny fanapahan-kevitra noraisy ny fitondram-panjakana. Ny amin'ny famerina ny fampiarana ny karama farany ambany ho 5 ariary ho an'ny taona 2024 ihany ho ny teo anivony randrana sendikaly tamin'ity androany ity. Ankoatr'izay manano mety sy ny fikorontanana hatrany amin'ny knapsa ihany koa ny sendika manoloana izay Mirana Clara. Ho an'ny sehatra tsy miankina no ferana ho amin'ity taona 2024 ity ihany no miatra ny karama farany ambany 5 ariary raha ny didim-pitondrana nivoaka ny 1 septambra taona 2024 lasa teo no jerena. Raha tsy misy ny fanapahan-kevitra ho an'ny taona ho avy, iverina ao ambanin'io 5 ariary io toy ny teo aloha ny karama farany ambany ho an'ny sehatra tsy miankina hoy ny teo anivon'ny randrana sendikaly. Satria nivoaka ilay didim-pitondrana mikasika n'ilay sokajinasa dia ao anatin'ilay izy lazaina hoe exceptionnel amin'ity 2024 ity ihany ny karama 5 dia eto izay mitodika amin'ny ministera 3, ministera ny asa, ministera ny vola, ministera ny industrie izay namoakan'izy io hoe famonoana mpiasa io ataonareo io. Voalohany sady tsy manara-dalàna nareo. Ny 9 amin'ny fedradalàna ny asa dia milaza fa ny karama dia clause substantielle. Hainareo ny dikan'izany. Tsy azo ahena makany amin'ny ratsy izany. Mazava loatra satria lalàna no miresaka eto. Asa everiny zareo hoe
tena tsy mahay ninninona mihitsy ve zany mpiasa ty amin'ny sehatra tsy miakina fa anao fa ny fitoriana io zany amin'ny conseil d'état. Itsakilany tsy mahatoky ny fitondram-panjakana ny fivondronan'ireo fikambanana sindikaly na ny solidarité syndicale de Madagascar. Manany amin'ny mety isian'ny fikorotanana hatrany amin'ny vola tokony arotsaka eo anivon'ny KNAPS izy ireo. Dia ikorotana ao anatin'le izy satria ny fanjakana dia nametraka fotsiny hoe 250 000 ariary ny karama farany ambany indrindra. Hitantsika ao anatin'le arrêté interministériel iny fa 219 000 ariary raha ohatra izy any amin'ny secteur non agricole fa any amin'ny secteur agricole koa mbola miova arak'izay koa fa tsisy mahatratra an'le 250 000 ariary mihitsy. Eo zay no nametraka an'le izy hoe ahoana no avy ny KNAPS rehefa atsoaty satria resaka ny ao amin'ny KNAPS ny baby an'le izy dia mazava ho azy zany fa ny volan'ny KNAPS dia ho atahorana tokoa raha pitso sy raha afaka pitso. Raha iverenana nisy ny fanapahan-kevitra nivoaka avy ao amin'ny dialogue social izay nahitana ireo sendika, ireo tompona orinasa ary ny ministera ny asa nametra ny tokony ho karama farany ambany ho 7,4 ariary izay niatra nanomboka ny voalohany volana aprily lasa teo. Napiakarin'ny filoham-pirenena ho 5,4 ariary izany tao arian'ny lahateniny. Ka nisy araka izany ny didim-panjakana laharana faha 2022 tsipika 420 nametra io karama farany ambany io izay nampiarina nanomboka ny voalohany volana May lasa teo. Araka izany, ny fanjakana no voalaza fa andohan'ny elanelana izay manodidina ny 3,3 ariary isaky ny mpiasa ahatratrarana io 5,4 ariary izay nolazain'ny filoham-pirenena io. Ny zava-misy ankehitriny ferana ho amin'ity taona ity ihany ny fandoavana ny karama farany ambany ho 5,4 ariary. Aorin'io iverina ao ambanin'ny 5,4 ariary ny karama farany ambany raha toa tsy misy ny fanapahan-kevitra hafa avy amin'ny fitondram-panjakana hoy ny sendika. Akoatra izay, manany tsy isian'ny volan'ny KNAPS ihany koa ny sendikan'ny mpiasa raha toa tsy voalohan'ny fitondram-panjakana ara-dalàna io elanelana io. Ao anatin'izay tontolon'ny asa izay hatrany dia mpiasa sivy amin'ny 10 no mikarama eny anivon'ny sehatra tsy manara-drafitra eto Madagasikara amin'izao fotoana. Araka ny tatitra nataony fikambanana iraisan'ny pirenena momba ny asa na ny OIT, marefy ihany koa ny paikady hoentin'ny fanjakana mahakasika ny fampananana asa eto amintsika raha ny anambarany teo anivon'ny fivondronan'ny mpiasa malagasy na ny CTM tamin'ity androany ity. Antony tonga ity farany hanao antsoavo hijerena ifotony ny politika sy ny paikady ampiarana ny asa mendrika eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Tanora iray amin'ny enina no tsy hanasa araka ny tatitra nataon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT ny taona 2024 tao anatin'ny 5 taona manjavozavo ny paikady famoronana asa entin'ny ministera ho antoko ny sosialy ny mponina eto amin'ny firenena. Raha nambarany teo amin'ny fiara-midiniky ny mpiasa malagasy na ny CTM hatrany. Sy miroso makany amin'izany asa mendrika izany mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao fa mifampitehana asa, tsy fanjariana asa, ny fahafahana zazena hoe mamaritso ny filana ilan'ny fianakaviana sy ny fivelarana maolona. Raha ohatra eo amin'ny 10 hetsy, 9 hetsy isy atao eo ny tanora tokony miasa afaka miditra eo amin'ny tsenan'asa ao anatin'izy, ny asa miforona zara raha misy raha hetsy isy ataona. Ny famaritana hoe asa mendrika voalohany indrindra zany aloha ny fanajana zofototra mahampiasa sy mahaolona. Ny anankiray faharoa dia mazava ho azy hoe ny asa mendrika dia hoe anisan'ny lohalaharana sy vaindon-draharaha ny fanjakana zany ny famboronana asa. Ny fahatelo dia ny lafiny fiahiana ara-tsosialy. Ilaina araka izany mijery akaiky ny tontolon'ny asa eto amintsika ary tafiditra anatin'izany ny karaman'ny mpiasa. Ankilany, nambarany teo anivon'ny sendikany Paramède fa tokony ho dinihana manokana izy ny mpiasa, indrindra ny fampiakarana ny karama mifanaraka amin'ny sondrobidin'ny fiainana. Ny karama mpiasa dia tokony mahavelona izy tenany miaraka ny fianakaviana. Amin'izao fotoana izao, raha misy tokantrano anankiray ka ny ray mpianakaviana irery na ny reny mpianakaviana irery ny miasa dia tsy velona intsony izany tokantrano izany. Ny asa mendrika zany dia asa tokony azahoan'ilay mpiasa le hoe fivelarana eo amin'izay tontolon'ny asa izay, mahavita miantoka ny filan'ilay tokantranony, mahavita miantoka ny fianaran'ny zanany,
mbola lavitra zany eo atsika to Madagasikara ary tsy mbola tonga amin'izany dingana zany tsika fa ny eritreretin'ny SSM dia hoe ahoana ny ahafahantsika miroso tsikelikely ao anatin'izay dia ny hoe jerena tsikelikely ireo zovo afaritry ny lalàna momba zany asa sy ny mpiasa zany. Tsy aivina miasa amin'ny sehatra tsy ara-dalàna avokoa ny fitopolo isanjato ny tanora malagasy indrindra ny tanora eto andrenivohitra raha nantontanisana voka ny OIT ny taona 2024. Ilaina araka izany paikady maharitra entina moronana ny asa hitondrana fampivoarana ny sosialin'ny mponina eto amin'ny tsika. Mbola ho lavitrezaka aloha raha izay asa mendrika izay eto amintsika satria raha ny zava-misy ny fampananana asa aza raha tsika malala ny zava-misy ao anatin'izay fa toy ny ilay raraosika solika tany Toamasina kosa indray dia tafiakatra 3 hatreto ireo olona nahiditra ponjavonjo maika ary mbola mitony fanadiadiana ao anatin'izay raha ny fanazavana azo avy amin'ny ampitandro ny filaminana nahitana entana tsy ara-dalàna maro ihany koa ilay trano hanovana ireo solika osika ireo ohatra amin'izany moto tsy misy taratasy mazava miisa 7 hoentintsika miandalana eo ny makasikiny fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny firenena ny feo mandeha makasika ny fanesoran'ireo prakidrara izay mitokona amin'izao fotoana izao hoy ny sendika ny prakidrara eto Madagasikara tamin'ity androany ity ny didim-panjakana 5 tsipika 7,7 ny 8 jona 9 no mamatotra ny sata manokana ho an'ireo prakidrara eto Madagasikara raha ny fanazavana fitianokolona. Tsy mitombona ny nambarany ny ministry ny fitsarana izay nilaza fa mitohatra ny asa mandraharaha eo anivon'ny fitsarana manoloana ny fitokonana ireo prakidrara ankehitriny. Fandikana ny lalàna nipetraka amin'ny fametrahana olona hafa noho ny asan'ireo prakidrara raha ny fanazavan'ny sendika androany. Ka eto zany ty ampatsahivina fotsiny amalina ilay fanontaniana, amalina ny resaka izay apetraka fa hoe azo soloina ianareo ary dia hoe afaka mampandera raha mpitsarana foana ministera amin'ny fitsarana dia manontany tena izahay ary tiana ny ampahafantatra amin'ny vahoaka hoe sao dia izahay ny tsy mahafantatra efa foana ve zany ny lalàna mamaritra ny mpanatony asa mpitsarana ny prakidrara ka raha tsy asa ny prakidrara dia ho lazaina fa ho asiana olo-kafa ve zany anao ny asa dia inona ny mety ho vokatra zany anjarantsika mpahalalàna rehetrarehetra ny mamaly an'izany. Ny manaraka ao anatin'io lalàna 2597 io ihany tompoko dia misy ny fankarazana hoe fitsinjarana ireo kora izay misy ao anatiny ao. Izy fiantraikany hatrany amin'ny fampianarana ENMG izay mampiofana ireo prakidrara ny fanapakevitry ny fanjakana raha ny fanazavan'ny sendika. Ankilan'izay ihany koa isany andraikitra manandanja ho an'ireo prakidrara ny fanatrehina ny raharam-pitsarana samihafa tsy manankely araka izany didim-pitsarana avoaka tsy atrehina ireo prakidrara. Ka amin'ny tenanay manokana raha misy ny filazana fa azo foanana ny corps greffier eto Madagasikara dia sadaikatra ihany izahay satria izany fanjakana izany ministera hamoana corps noho ny fitakiana ny zo izay tiany ho azony no antony handrafanana anday corps dia eritreretinay izany fa tsy fitiavana manokana an'io corps io fa tsy hoe izay lalàna eo am-pelantanany no hanafoanana azy. Mitony fitokonana ho an'ireo prakidrara manerana any Madagasikara. Manambahiny ny sampanafampalalam-bavao ny latia dia tsy iza fandrematora Andriamaro Alain Michel izay président ny SGM na ny syndicat ny greffier moa eto Madagasikara moa zany miarabanao tonga soa atao anatin'ny vavaony kolo amin'ity alina ity araka ireny efa hitantsika atao anaty vavaony tatenina teto amin'ny fampalalam-bavao reny dia tokony ianareo amin'izao fotoana misy ny fitakiana izay takiana ihany koa moa zany ao anatin'izay fa tsara iverenana ihany ho fantatry ny mpanara-bavao hoe inona mana moa zany ny tena fototry ny olana ao anatin'izay. Ya, miarahaba ny mpijery ny Goldivy amin'izao alina izao ary miarahaba ny mpanolotra ihany koa misaotra indrindra anareo nandray anay tamin'ity takariva ity. Marina tokoa fa mitokony izahay amin'izao fotoana izao ary tsy voalohany angamba no nitokona anay ho an'ny mpanara-bavao rehetra dia mahafantatra efa maromaro ny fitokonana izay nataonay. Ny antony dia tsotra ihany nanomboka ny taona 12 sy 20 izahay no tafatsangana ny syndicat ary tao anatin'izay dia nisy ny fitakina maromaro izay nataonay. Anisan'izany ohatra ny versement zany hoe ny texte décret 2005-397 dia miprévoir 4 corps ao anatin'ny corps de greffier. Zany hoe izay olona nanana diplôme
dia efa misy corps prévu anazy ao anatin'io texte io. Ny olana nefa tamin'ny 2006 ihany no nisy zay versement au corps des greffiers et greffiers en chef zay. Zany hoe zay nanana diplôme rehetra zany taty aoriana dia tsy considéré intsony. Fa nipetraka fotsiny miditra izy greffier, retraite izy greffier. Nefa ny texte amin'ny prévoir an'izay. Ny antony dia satria tsy nisy intsony zany versement io fa natao sahala amina hoe disposition transitoire izy io. Matoa nefa nentiny taloha dia amin'izay mieritreritra hoe mbola azo atao zany ny manao an'io. Faharoa manaraka izany ny fanjakana tsy te hanao an'io satria misy impact budgétaire ngezangeza ihany izy io. Ary raha efa 10 taona no takinay an'izany dia tsy nahazo anazy io mihitsy zahay hatramin'izay ka hatramin'izao fa aleo manome anay vola 100 000 ariary dia nangina foana izahay tao anatin'izay zavatra zay tampahendrena angamba nanatsarana satria hoe efa zay zany aloha fa hodiniana ny texte hatramin'izao nefa ny fandiny texte io tsy nisy. Izay ny anankiray. Faharoa nangataka izay ny ordre de poursuite. Ny antony tsy hoe sanatria te ho tsy matomanoty izahay fa misy olona ohatra mitady ny dossier anytany amin'ny taona 2008 na 2005 tany aloha tany izy tsy misy afa-tsy ny anarana nefa noentiny eo anatrehanay. Rehefa miteny zany zay hoe tena tsy hita mihitsy io ramosena madama, raha tsy hitanao mihitsy hoe mba mianao référence izahay na ohatran'izao satria fa tamin'izany nge fa ela be fantatrao fa zao ny eto. Dia zay zao dia efa hitenena ny olona anay hoe mamezivezy zay nge avy any amin'izao kilometra ny tonga aty siny sisa dia manao doléance atsiaro izy dia tonga dia avy hatrany dia poursuite ouverture d'enquête ho anay. Nefa le olona tsy ahafahanay mihitsy manao an'izany raha ny apetsaky ny volume d'affaires miditra eo. Zay zany mba hitadiavanay protection ho an'io ordre de poursuite io. Tao anatin'ny 10 taona nefa nangatahanay zany zavatra zany tsy azo mihitsy le izy noho izany ny fifampiresahana nisy foana fa fifampiresahana tena dialogue de sourds le izy miresaka ohatrantsika zao dia mindraha avy eo tsisy neninina vita efa betsaka ny dingana natao. Andriamatoa folohan'ny syndicat mino fa isany reo teboka mety hoe tena isany mampitaraina sy mampikakaiky anareo ihany io anatin'izay fa mety maro ny olana samihafa mianjady amin'ny syndicat ny prakitra raha ho an'ny eto Madagasikara ny roso tamin'ny fampiatoana tanteraka moa zany ny asa ianareo nanomboka omaly raha tsy diso nahitsy ihany koa ny minisitra tao anatin'izay ny laza araka ny hitantsika tao anaty fampahalalam-baovao fa ampahany amin'ireo fitakiana nangatanareo ihany no azo adiniana hoy izy fa tsy azo valiana avy hatrany ihany koa. Samihafa mantsy zay hoe mbola azo diniana sy ny azo valiana zay ao anatiny. Manahoana ny mety fahitanareo an'izay faneho-kevitra zay? Iny valiten'Andriamatoa minisitra iny aloha aminay dia tena hoe fanaovana tsinitsinina. Voalohany indrindra 10 taona izay nangataka 10 taona ve tsy nisy mihitsy zany ny continuité tao anatin'ny ministère ve afaka nandinika ny fandinay fa izao vao ilaza izy hoe voamaly moa zareo no nitaky ka sarotra ny mbola handinika an'izany zavatra zany sy hanome valiny. Raha misy ampahany azo valiana maninona moa no miandry zavatra maro hoe anao an'izao sy zao amin'izao fotoana izao tsy mieritreritra ny amahy ny olanay ny ministère fa mandeha ny note isan-karazany fa misy mesure répressive ho atao anay fanapahana karama réquisition sy ny sisa amiko zany signe de faiblesse ary fanapahana ny dialogue tokony ho isy tena zao zany tena manapaka ny dialogue mihitsy zany izy amin'izao fotoana izao fa tonga dia hoe pression no atao ajanony vao 2 jours ve manao fangatahana dia inona loatra zany ty fitondrany ity 2 jours manao fangatahana tonga dia hoe fanapahana karama réquisition ouverture d'enquête isan-karazany satria hoe tsy manaraka an'izao tsy manaraka ny texte ohatran'izao sy ohatran'izao fa firy taona moa zay no ny grevy nanao foana zay ny service minimum ane fa fampandrina dritra service minimum atoa nandeha ny asa pitsarana ary raha ohatra ka nyteny izy omaly hoe tsy hisy fiantraikany amin'ny asa pitsarana ny fitokonan'ny prakitra raha maninona izy androany mamoaka noty anery anay hiasa raha ohatra ka tena tsy misy fiatraika fa zay raha ka anatin'izay indrindra efa natsidika eo ny mombiny inona no mety ho fiatraikany ataontsika hoe fitokonana sy ny tsy fanaovana ny service minimum moa zany ataon'ny prakitra raha am'raharaha pitsarana asa eny anivon'ny fitsarana amin'ny akabeny. Ny fiatraikan'ny fitokonanay aloha voalohany indrindra tsisy asa miditra satria vao miditra fotsiny ange ny atota taratasy dia zahay no mandray azy na ady madio na ady eloka. Raha andeha ho tsaraina ny dossier mbola izay no manomana ny dossier dia ho tsaraina noho izany tsisy mihitsy ny ho tsaraina any amin'ny fotoam-pitsarana izahay no tsy maintsy manatoa ny asa pitsarana miassiste ny audience ary manao signature ny primitif noho izany zavatra rehetra mandeha ny amin'ny fitsarana zany dia miankina aminay avokoa ny fatsapan'ny ministère n'izany mihitsy no mahatonga anazy manao pression fa resaka tiana ateza le hoe tsy misy fiatraikany io.
toizako anatin'izay ihany misy ny ataontsika hoe mahaberesaka amin'izao fotoan'izao ihany koa ny mahakasika ny opération momba ny jugement supplétif moa zany eto indrindra ianao manahoana ny fipetraka io ny jugement supplétif indray tena teneniko mazava raha io zany tena hoe ny texte no arahana ka tena manara-dalàna i jugement supplétif io dia za te hiteny hoe betsaka ny procédure tsy ara-dalàna ao anatin'izy io ohatra fotsiny mba te hiteny hoe ny jugement supplétif dia misy natao hoe délai de voie de recours 1 mois izy zay raha tsy diso satria misy io le fananana kara-panondro izy fa te iova rabe fotsiny ianarany androany dia ataony le izy ny olana faharoa ny témoin zay raisiny zareo amin'io olona roa isaky mifoky tany olona fiaray vodinirina amin'ny ara tsy fantatro ny tena dadany sy mamany ahoana moa hoe olona roa ao anaty mifoky tany ray manontolo natao vavolombelona ary tsy miovy mandrapatapitra an'izay ary eo no eo dia mivoaka ny transcription dia vita dia etsoetsy koa dia mivoaka ny kara-panondro zany hoe raha za zany te iova hoe tsy alaintsony ny anarako fa tsaiko Michel Larapitso dia vita eo no hoe dia vita zay ny olona tokony anao an'izay mahafantatra hoe ty olona ty nge ka tsy alaina anara fa i Michel le tsy voaja zany zay voie de recours zay zany zao dia fa zavatra tsy ara-dalàna ao anatin'io olona fa 7 taona atao examen somatique mivoaka ny examen automatique examen somatique zany tena jerena daholo momba ny olona rehetra hatrany amin'ny sanatriny zany mahalasy mahavavy azy vita ny dokotera eny hoe ny déterminer ny taonako fitanao hoe zavatra formalité fotsiny le atao fa misy zavatra tiana avoaka ao anatin'le izy iverina kely ao anatin'ny toy ny fitakiana ataonareo amin'izao fotoan'izao andrimatofoloha anatin'ity fanontanian'ity raha ny hita moa zany dia hoe mienjandroa ny tady ao anatin'izay ny fanjakana etsy ankilany mametraka karazana pression samihafa hanerenanareo itoy iverina amin'ny asa ianareo atao ankilany milaza fa tsy iverina amin'ny itoy hatrany ny ataontsika hoe fitokonana eo ny service minimum moa zany izay efa tsy nandray fanapa-kevitra nareo tsy roso amin'izay mety anahoana ny toy ny fitakiana sy ny fitokonana zany ho atao manomboka izao ny service minimum matakindry zareo anie dia hoe alefa ny audience atao ny déferment tsy minimum zany fa tena zany no asa lehibe indrindra amin'ny asanay pirakitra raka izany hoe service minimum inona tsoa moa zany dika ny fitokonanay raha izany no atao hoe service minimum matakina arangaranga atao hoe karazana texte rehetra io fa izay koa mba mahatsapa hoe mba misy zoanay 10 taona tokony ho azonay tsy nomenanay aleo aloha andeha amin'izao ianareo zany nanapaka ny négociation nareo nanapaka ny fifampiresahana matonareo mandrangaranga mesure répressive isan-karazany mandrangaranga hoe fanindriana sy tsindry fanampiapona dia aleo zany enjandreto aloha nytady zay ngamba ny aloha ny avy aty aminay syndicat teny fona afatra hoentinao ary amaranantsika ny resadresaka ho an'ny androany ia za zany mba te hisitona ny sainy ny mpitondra amin'ny ministera tsy ngamba tsy hoe raha mitondra tena ray aman-dreny nareo raha misy zanaka mangataka tsy kapoka navaly azy manaraka izay mba te hiteny zay amin'ny vahoaka malagasy tsy ianareo no ataony chantage fa tena marary loatra izay satria raha zavatra 10 taona nangatana ary zavatra tsy dengeza nge fangatana hoe fanatsarana ny asanay sy ny tontolon'ny ny asa mpitsarana dia kapoka mandrivorivo nomenanay mba malahelo izay fa tsy sanatria anareo ny fahavalonay saotra tompoko feny dia feno fanazavana mahakasika izay ankasitrahana feno ianao andriamatoa randria maro any Michel izay filohan'ny syndicat ny pirakitra raha eto Madagasikara ny vahiny tato anatiny vaovaon'ny kolotany ity ala ity saotra indrindra tompoko manao mandram-piaona antsika rehetra Ondrasantsika ry hotateritsika miandalana eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany moa ny fivoarana izay fitokonana ataon'ny pirakitra raha eny anivony fitsaran'izay mahakasika ny vaovaon'ny tontolo iainana kosa indray dia mitaky ny hanomezany fanjakana lanja ny sehatry ny tontolo iainana sy ampitombona ny hoentimanana iadiana amin'ny doro-tanety izay mahazo laka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana ny syndicat ny mpiasa eo anivony ministera ny tontolo iainana ny fahasimban'ny tontolo iainana izay efa mipaka amin'ny fiainana andavanandro ny mponina toy ny any amin'ny distrika ny Ambosary Atsimo amin'izao fotoan'izao onona sainy tsy ataon'ny mpitondra laharam-pamena ny sehatry ny tontolo iainana eto Madagasikara hoy ny syndicat du personnel du ministère chargé de l'environnement vokatra io tsy ampy ny fitaovana entin'ireo mpianala sy mpanentana eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana miasa tsy misy ny drafitra mazava miainga avy amin'ny fanjakana fohy be hiarovana ny tontolo iainana sy hiadiana amin'ny doro-tanety sy ny toroala izay miamahery vaika isan-taona isan'ny antony mahatonga ny zava-misy ankehitriny hoy ny SPME ho an'ny mpitondra firenena omeo lanja re tompoko ny tontolo iainana tokony miapaka any amin'ny vahoaka ifotony ny fikajiana sy fiarovana ny tontolo iainana ho fanamafisana ny antso ihany koa dia angatahanay ny fampiakarana ny rang protocolaire ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy
eo ihany koa ny fampitomboana ny teti-bola mifanaraka amin'ny zava-misy ka miantso ireo parlementaire rotota mba handinika lalina tompoko. Ry malagasy mifona amin'ny lelam-paladia zahay fa matoa zahay miteny dia mahafantatra ny zava-miseho efa ratsy ary ho ratsy ny vokatra ny fahasombany tontolo iainana. Tompona ndraiky isika rehetra. Isan'ny miaina ny fiovan'ny toetrandro vokatry ny fahasombany tontolo iainana any amin'ny faritra Atsimo toy ny ao amin'ny distrikna Amboasary Atsimo. Tsy zah rery na ianao rery no hibady vokan'io fandorona tanety io zany a fa nitaranaka faramandimby ary raha mahita aho zany a dia tsy dia eto Antananarivo loatra no ahitana an'ilay fahamaizana fa agny amin'ny province. Zany hoe sahala hoe mandora mitsilagny zany a atsika vahoaka agny amin'ny province raha mbola manaiky na mbola mijery fotsiny an'ireo olona izay mandoro tanety. Fa io zany tena loza mitatao raha zahay agnatsimo dia tena vokatry n'izay tsy fisiny ala zay no mahakere anay agnatsimo zany. Ka eto aho dia magnentana ny malagasy rehetra mba tsy hiparitaka manerana ny nosy ty hanoanana ty zany a fa mba anay agnatsimo zao dia mezaka ny hamboly hazo fa mba miteny kosa zahay aminareo namana vahoaka malagasy izay fianakaviako dia mba tsy handorondoro tanety fa tena mijaly tena mafy ny vokatra n'ilay tsy fisiony orana satria izany ny raha iainanay agnatsimo agny. Tsisy fampandrosoana vanina anatin'ny tontolo iainana potiky ny afo hoy ny syndicat du personnel du ministère chargé de l'environnement. Raha ny zava-misy ankehitriny ho tany karakaina no olovain-jafy antony anaira ny SPME ny fanjakana foibe sy ny parlementaire hanome lanja ny tontolo iainana. Manambala ny anamafy ny fitakiana izy ireo raha tsy misy ny fiakaran'ny teti-bola atokana ho an'ity sehatra ity. Fa hiazo ny fanadina vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tokatrano miisa 10 amin'izay tafo no makilany afo ny alarobia 10 oktobra lasa teo. Atao amin'ny fokotany Ambohitsara voalohany commune Tsara Tanàna tokony tamin'ny 3 ora sasany maraina no nanomboany afo ka tsy voafehy intsony zany vokany anjato ireo olona izay tsy manan-kialofany intsony amin'izao fotoan'izao fity nokolona. Potika tanteraka ny tanàna Vohibary, fokotany Ambohitsara 1, commune Ambanivohitra Tsara Tanàna, distrika Ifanadina. Antony, nitrangana firehetana ny tany antoerana ny talata ifoa alarobia lasa teo. Ahitana trano eo amin'ny 10 tafo ao amin'ny dadana ny Vohibary, ny 12 tafo amin'ireo no any Sisatsimay. Vita amin'ny hazo avokoa ny akamaroan'ireo trano ireo, ka nahamora ny fiparitahan'ny afo. Nanomboka tamin'ny 3 ora sy sasany maraina, ny 10 oktobra lasa teo no nanomboan'ny afo. May avokoa ny 790 trano vao voafehy izany. Isan'ny rehetra ihany koa ny trano be ao an-toerana raha mifampitambavao ihany koa. Isan'ny rehetra ihany koa ny trano be ao an-toerana raha ny fampitambavao hatrany. Olona manodidina ny 100 ankehitriny no tsy manan-kialofana intsony. Foana vokatry ny fahamaizana ihany koa ireo akoho amam-borony. Tsy mbola fantatra hatreto ny nahatonga ny fahamaizana na ny andohan'ny afo. Tsy nisy ny iainana fohy, saingy very fanana tanteraka ireo mponina ao Vohibary ankehitriny. Akoatra ireo doro-tanety samihafa, isan'ny tranga mateti-piseho ankehitriny ny firehetana sy fahamaizana toerana amina hektara maro. Andraisana araka izany ny toy ny raharaha. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny sento vetivety anaty doka fohy ny Keriany Atsimo izay miha-mahery vaika amin'izao fotoan'izao io ihany koa ny resaka fizahantany ao Anozobe izay azo lazaina ho manomboka miaron-dotsy kelikely rehefa avy eo no anarahantsika izay. Lasa indray baolina fiodinana faharoa ny Coupe de la Confédération 2022 lalao avy ifandonan'ny LGK Plus sy Marumoka Lens FC avy any Afrika Atsimo ny alahady 6 oktobra 2024 amin'ny 4 ora ao amin'ny Kazampare Mahamasina. Tongava maro miaraka manangana miaraka mandroso isika iray. Telma safidiky numéro 1 malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro.
Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, hisatra amin'ny telo sy roa arivo. telo amby roapolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao tadidio kanefa fa endrika kolikoly ihany zany satria tokony ny hevitra no hibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanimbola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanimbolan'ireo kandida mandritra ny fampielezan-kevitra ndao isika hiara-andresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolikoly no ianantsika amin'ny 3 La farine ara-pahasalamana tsara kalitao azo ampiasaina amina andro rehetra vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Hanao spaghetti iray azafady. Rossini ihany ny tsara e. Vito! Na spaghetti na macaroni, Rossini ihany ny tsara e. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mamenina ny arabanao hatrany tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay dia tsy misy afa-tsy ny 10,000 ny tany azo volena ao amin'ny faritra atsimo andrefana ihany koa. Amin'izao fotoana izao no voavoly raha ny fanadihadiana natao antony mahatonga ireo olana maro sedrain'ny mponina ny antoerana hangatahana ihany koa izy ireo. Ny sokafany fahazon-dalana hitrandraka hialana amin'ny fitrandrahana sy ny fanondranana tsy ara-dalàna ireo are-pirenena Gaeton. Andria Tsilavo. Maro ankehitriny ny olana sedrain'ny faritra atsimo andrefana izay isan'ny manana ny lanjany raha ny jony no resahana. Isan'izany ny olany Aitany ao Betioky, Ampany ary Benenitra ho an'ny tapany atsimo. Ny olany Tsifandripahalemana ao Sakara, Ankazoaby sy Beroro ho an'ny faritry Sakara. Ny olany Fambolena ao Toliary Faharoa sy Morombe ho an'ny tapany avaratra. Raha ny Antotanisa Voaray, ny 10,000 ny tany azo volena ihany no misy voly ankehitriny. Olana sedraina ankoatr'ireo ny ara-politika sy ny fanararaotana ataon'ireo mpanao politika sasany, indrindra mahakasika ireo arenan-kibony tany. Fahazon-dalana hitrandraka izay nitsahatra tao anatin'ny 10 taona farany. Ty faritra ty afaka mandotrosan'ny Madagasikara raha ohatra ka trandrahana daholo ny rehetrarehetra. Fa ny olana ato zany hitovizana amin'ny namana rehetrarehetra Madagasikara dia le tsy fivoahan'le permis zany. Namana fahinareo hoe tsy mivoaka mihitsy le permis depuis 10 ans. Io zany ikambananay satria le mine zany mizara roa, misy le petite mine, misy le grande mine.
misy problème ikambananay dia io ny kambananay zany permis tsy mivoaka io nangatanay foana io satria tamin'ny fotoana zany nanajanonana an'le fanomezana permis dia naka prétexte fanjakana tamin'izany fotoana zany dia hoe hanao assainissement hoe diovina le secteur aiza verangady anatin'ny folo-taona ve dia diovina foana dia tsy mety vita. Antony mampitarainareo mpitrandraka manerana ny nosy io faharetan'ny fotoana fanadiovana ny sehatra io. Fanampin'izay raha ny fanazavana, maro ireo orinasa nahazo fahazondalana ikaroka saingy tsy nomena fahazondalana itrandraka. Ao ihany koa ireo orinasa natsoiny firenena malagasy itrandraka tsy afaka manantanteraka izany noho ny antony maro samihafa, ary ohatra amin'izany ny base toliara izay trandraka ilmenita. Ankoatry ny ilmenita, misy ihany koa ny gaz. Ny faritra Sakarahy Mahabobo eny zao nahitana koa ao gaz manana qualité farany tsara maneran-tany ary mbola marobe fa tsy tadidiko moa zany le chiffre exact fa tamin'izay fotoana zay dia hoe un site sur 8 no ny explorena dia fa nahitana 20 milliards de mètres cubes na gaz, nefa mbola misy 7 sites sur 8 mbola tsy vita tamin'izay, ary mbola mihoatra an'io zany ny raha niaraky ny ireo scientifique izay nanao an'izay fikarohana zay tao no mbola misy ao zany. Isan'ny takiny ireo tompon'andraikitra sy mponina amin'ny faritra Tsimondrefana ankehitriny no hanikafana ny fahazondalana itrandraka mialohan'ny hanovana ny code minier. Io tsy fisokafan'ny fahazondalana io no mampitombo ny fitrandrahana sy ny fanondranana tsokosoko ireo ari-pirenena. Ijanona any amin'ny tapany Atsimonosy izay hatranisika fa mahakasika ny kere kosa indray dia noho ny ahitany ateraky ny fiovan'ny toetrandro ahery ny kere ao Atsimonosy raha nambarany solombavam-bahoaka voafidy tao Ambovombe Androy ity faran'izay nanamafy fa ilaharana ny rano Ambovombe Androy amin'izao fotoana izao ary tafiakatra hatrany amin'ny 3,000 ariary ny rano ray bidon Gaeton Andriatsilavo. Ny rivodozana andalo teto Madagasikara farany teo no nitondra ranorana farany ka nafahan'ireo mponina namboly tany amin'ny faritra Atsimonosy. Nanomboka teo tsy nisy intsony ny ranorana, vokatr'izay ilaharana ny rano fisotro madio ao Ambovombe ary tafiakatra hatramin'ny 3,000 ariary ny rano iray bidon. Fa solo tena amin'ny vahoaka anay dia anjaranay koa no manaitra ny fitondram-panjakana hijery sahady fa hahery vaika ny kerena Atsimoany amin'ny taona ty fa tena tsisy mihitsy ny rano, tena tsisy. Izao dia efa ilaharana ny bidon-drano zao efa misy miakatra 3,000 ariary amin'izao tsika miteny zao. Efa miakatra 3,000 ariary. Efa nandray an-tanana nanampy ny mponina ny AES na ny alimentation en eau dans le sud saingy olana ny tsy fampiny fitaovana sy ny hoenti-manana. Fanampin'izay ao Ambosary Atsimo no hakanany rano amatsiana ireo mponina any Ambovombe saingy efa ampiasain'ny jirama ho an'ny mponina ao Ambosary ny rano ao amin'ny bassin ka tsy afaka hakan'ny AES intsony. Angatany solombavam-bahoaka ny ministera tompon'andraikitra ny anome alalana ny AES ahafahana maka rano ao Ambosary Atsimo. Vahiny sampana fampalalam-baovao ihany koa amin'ny ity alina ity ny filohan'ny filakevim-pitantana ny LGK Plus dia tsy iza Fandriamatoa raha koa tondranivo Yves Julmont miarabanolo tonga soa ato anatiny vaovaon'ny kolo amin'ity alina ity mazava ho azy fa resaka baolina kitra no resantsika ao amin'ny androany misy ny lalao izay andraisana anjarany LGK Plus amin'ny alahady ho avy izao eto indrindra ianao hitondra ny ambanivanginy mahakasika izay. Miarabanao Andriamatoa Yves moa izy Yves Richard ny anarako moa dia Yves dia faly miarabantsika ato amin'ny Kolo TV dia miaraba ny mpijery ny Kolo TV sy ny mpakafy baolina kitra. Androany tokoa dia fiakarantsika eto ilazantsika ny vaovao izay tafakatra ao amin'ny fidinana faharoa ny LGK Plus. Manahoana ny lanjan'ity fifanitsana ity izay andraisany LGK Plus anjara moa zany, manahoana ny lanjany satria fifaninana iraisam-pirenena ihany koa ity andraisantsika anjara ity. Tena mavesa-danja tokoa raha ny fiadinan'ny Coupe d'Afrique tamin'ity taona ity satria enjakenjana daoly ny adversaire antsika malagasy ny rindrindra. Vao avy niona tamin'ny Cameroun ntsika teo izay anisan'ny géant de l'Afrique zany. Ary tia koa mbola faharoa ty andrarezana ao Afrika koa ty ekipa anankiray izay eo amin'ny LGK Plus ity. Ary zay dia tsy mikely soroka ny amin'izany fa manandratra avo ny taontsika hoe baolina kitra malagasy koa. Lalao tanterana amin'ny alahady ho avy izao moa zany ao anatiny fihodinana faharoa manahoana raha toka mandresisika ao anatin'izay manahoana ny toy ny fifanitsanana raha toka resy ihany koa manahoana ny fipetraka izay.
ny toen'ny fanotsanana dia io dia tsy ny olona rehetra moa rehefa manao fananana ohatr'izao a dia ny fandresena ny zava-dehibe ary manantena fandreseny zahay satria eto an-tany tsikitsika manao baolina amin'ity ny mahazava-dehibe an'ity a rehefa tafakatra amin'ity fazy faharoa ity tsika zany fidinana faharoa ny filaza fa tsy fazy dia miditra aminazy ny hoe phase de poule ny phase de poule zany a dia efa mandeha any a amin'ny anaovana ny match 16e 8e quart demi de finale hoeto ary ny fanitanana entinareo ho an'ny mpankafy baolina kitra moa zany ho tonga maro mandritra lalao zay tanterahana amin'ny alahady avy zao fa tsy hoe sanatria rehefa ny barean'i Madagasikara ihany no milalao baolina kitra zay vao maro ny tonga fa isan'ny lalao iraisam-pirenena izay soloana tena na ekipa malagasy ihany koa ty lalao atao amin'ny alahady zao ity marina dia marina tokoa zany ary ny club dia manany maizy azy satria avy any amin'ny club aneny mahatonga ny atao hoe baria mpilalao avy any amin'ny club ihany reno no atsongaina dia tafakatra baria ary tokony ho tsotsonovina koa ny mpanao baolina eto toerana zay ataontsika hoe local zany dia ohatran'izany ny LGK plus zay mandrafitra ny ao amin'ny équipe nationale ihany koa izay zavatra zay indrindra no mila fanohanana ary mila fijerena aingana dia aingana raha fijery azy satria raha izay tany Afrika zao amin'ny hoe fahalalan'ny olona Madagasikara dia mbola ambany dia ambany ary zay fahalalana zay nefany a dia zava-dehibe amin'ny fidiram-bola amin'ny tourisme eto Madagasikara io baolina io a dia anisan'ny mampivelatra be ny fahalalan'ny olona Madagasikara tompoko satria baolina no manana information ambony indrindra eto tany mantsy fajery Madagasikara mbola aloha hevitra hafa ihany koa zay fa fanetanana ho amin'ny alahady avy zao ary ny fanetanana dia manainga atsika vahoaka malagasy ary atsika io tsy an'ny LGK plus rery io fefan'ny Madagasikara zao ny LGK plus ary lazan'ny Madagasikara no etsika fa tsy lazan'ny LGK plus efa tapitratra eo ny tournoi national efa tournoi international dia ataontsika ity ka dia manainga atsika vahoaka malagasy atsika io aditsika malagasy io iraisantsika ary iray fo aminay nareo ka dia tongava maro tompoko fa hainareo mpilalao faharoa ambin'ny folo ambony terrain zao ka miandry anareo ny firenena sy ny LGK plus tsika rehetra iara itoto sy andro amasaka ny baolina zay ataontsika amin'ny lahady ka mba ho fandresena ary tena ho fandresena zay dia mino fa mandresy zahay eto amin'ny tany tsikitsika tsy maintsy manana finiavana ny andresy foana toko feny dia feny fanazavana mahakasika izay ankasitrana feny ianao Andriamatora koa tondra anivo Yves Jules Moine vahiny tato anatiny vavaon'nkolo tamin'ity ala ity sotra betsaka toko amilady zany mifamitoana ao anatin'izay fa ho fiarovana ny tontolo iainana kosa indray iroso amin'ny fampiasana govo azo avaozana matsina herinaratra ny aotolany aro ny orinasa QMM ny famatsina herinaratra ho an'ny faritra izay tafiditra anatin'ny fanatanterahany orinasa ny fanamby amin'ny fametrahana ny RSE na ny responsabilité sociétale des entreprises raha ny fanazavana nela Ranefson tetika sahagoavana napetraky ny orinasa QMM any amin'ny faritra Taolany aro amin'ny farany titoana ity ny afametrahana ny angovo azo avaozana amin'ny famokarana herinaratra amatsina herinaratra ireo tokantrano any amin'ny faritra iny fanavaozana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny RSE na ny responsabilité sociétale des entreprises ny orinasa ny amin'ny sehatry ny fitrandrahana eto Madagasikara nametraka air protégé ao anatin'ny toeram-pitrandrahana io air protégé io hoentina iarovana ny tontolo iainana fa hoentina ihany koa hanomezana sehatra anankiray ny fiarahamonina isy fidiram-bola amin'ny alalan'ny écotourisme zany hoe iaraha mitatana ny communauté no mitatana n'ilay air protégé ary misy vidim-pidirana izy io zay miditra lasa fidiram-bola ho azy amin'izay sehatry ny tontolo iainana izay ihany koa ametraka izay araka ny efa anatiny mametraka ny parc éolien solaire ao Taolaniaro izay ho an'ny orinasa fitrandrahana fa ihany koa ampon'ny Taolaniaro ankoatran'ny RSE mila mikajy ny tontolo iainana ihany koa ireo mpitrandraka ary efa voalaza ao anatin'ny lalàna fa tsy maintsy averina amin'ny teo aloha ny faritra izay hitrandrahana raha ny fanazavana raha momba n'ilay
ataoko hoe obligation ho an'ny orinasa ary apetraky ny lalàna ny famerenana amin'ny laoniny ny toeram-pitrandrahana efa hatrany am-boalohany ihany koa QMM no nirotsaka tamin'izay ary manana tetikasa lehibe izy amin'izay famerenana amin'ny laoniny izay na hoe restauration eo aloha ny famerenana amin'ny laoniny ny ala izay ampiasain'ny vahoaka na amin'ny fandrahoana na amin'ny fanamboarana trano sy ny sisa fa eo ihany koa ny famerenana amin'ny laoniny marécage na ny orokona efa hektara maromaro izao no voaverina amin'ny laoniny ary tokony verina amin'izay ho tantana ny vahoaka. Isan'ireo orinasa mandray anjara amin'ny Salon de la responsabilité sociétale des entreprises isha de l'initiative pour le développement durable andiany fa 7 ny orinasa QMM izay orinasa mpitrandraka any amin'ny faritra Tolaniazo. Tao anatin'ny 20 taona maro ny hetsika RSE nataon'ny orinasa tany amin'ny faritra iny. Lafomba vao hafa kosa indray dia ho tontosaina ny Sabotsy sy Alahady ho avy izao ny fivorim-be fanao isan-taona. Eo anivon'ny FJKM synody apartany Antananarivo andrefana ireo mpino kristianina avy amin'ireo fiangonana 50 mandrafitra ity synody apartany ity araka izany no asaina hiara iombom-bavaka mandritra izay fanampanazavana. Tonga indray tia ny fotoan-dehibe eo amin'ny synody apartany Antananarivo andrefana eo amin'ny sahan'ny FJKM satria fotoana miavaka isa-taona dia ny fiatrehana ny fivorim-ben'ny synody apartany. Izay tanterahana ny asabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 7 sasany maraina moa fa ny mpampiavahana lehibe ho fotoanam-bavaka ny ray aman-dreny afoloan'ny synody apartany amin'ny 7 sasany maraina ary ny folakandro ariva kosa manomboka amin'ny 2 ariva mandra-pahatonga hatrany amin'ny 7 alina dia misy hetsika samihafa tanterahana amin'ny FJKM Jerosalema koa Amboniloha eo Amboniloha Alarobia Amboniloha zany. Ny Alahady kosa dia fa ny mpampiavahana lehibe izay tanterahana eo amin'ny kianja munisipaly ny Alarobia manomboka amin'ny 7 sasany maraina. Dia eo zany nanaovana antso ho antsika vahoakan'Andriamanitra eo anivon'ny synody apartany Antananarivo andrefana mba ho tonga maro hanome voninahitra an'Andriamanitra aneo fiombonana. Izay mariana tsara fa mikatona avokoa zany ny fiangonana rehetra manerana ny synody apartany amin'ny fotoana eo fa eo amin'ny kianjana Alarobia zany isika rehetra manomboka amin'ny 7 sasany maraina amin'ny 7 maraina moa efa misy atoko-pihira manatanteraka hira fiderana an'Andriamanitra amin'ny 7 sasany maraina marina manomboka amin'ny fanimpom-pivavahana arahana fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo. Araka ny efa natsidika tao anatiny lohatenim-baovao ihany koa ny androany dia mpizahan-tany manodidina ny 2 arivo no andrasana ho tonga ao Nosbe ny volana Novambra ho avy izao amin'ny alalan'ny sambo lehibe na ny bateau de croisière mivonona mifandraisan'ireo vahiny ankehitriny ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany any an-toerana ho fanarenana ny sehatra taorian'ny valinaretina Covid-19. Abraham Randriamana. Mahatratra 7 isan-jato raha ampitaina ny taona 2014 amin'izao fotoana ny fahatongavan'ireo mpizahan-tany ao Nosbe taorian'ny fisokafan'ny sisitany raha nambarany teo anivon'ny Office National du Tourisme any an-toerana. Manomboka miverina tsikelika ankehitriny ny sehatra ny fizahan-tany ao Nosbe amin'ny alalan'ireo sidina anatiny sy sidina iraisam-pirenena toy ny sidina avy any Poloina sy Varsovie. Eo koa ny fahatongavan'ireo sambo lehibe na ny bateau de croisière. Dia amin'izao moa zany any Nosbe efa mandray ny vol anaky 3 izao izay vola ataoko hoe avy any ivelany satria vao misy sambany tonga eto Nosbe anisan'izay moa ny vola avy any Prague avy any République Tchèque. Manoloana an'izay bateau de croisière zay ny programme azo hatreto dia manomboka amin'ny volana Novambra ho avy io dia any amin'ny manodidina any amin'ny 2000 personnes tamin'ny 2500 personnes zany no andrasana mandritra an'io bateau de croisière io. Marina moa izy io ho isy foana isam-bolana hatramin'ny faran'ny volana aprily amin'ny taona ho avy. Hijanona ray hatramin'ny 2 andro ao Nosbe ireo sambo lehibe mandritra izany. 7 isan-jaton'ireo toeram-pifandraisana vahiny any an-toerana hatreto no efa amperinasa ary misokatra raha ny fanazavana. Nandritra izay rotoana izay nisy ny fandaminana napetraka io fanatsarana ahafahana mandray vahiny maro ao anatin'ny sehatry ny matianina misokatra amin'ny fandraisana azy ireo izay ankehitriny.
maro ireo toerana ahafahana manome lanja ny fizahantany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ao Nosy Be hoy ireo mpisehatra avy any ivelany. Madagascar et notamment l'île de Nosy Be. Tena tsy mena mitam'ireo nosy hafa manerana izao tontolo izao toa ny Maurice, Seychelles sy Maldives. I Nosy Be hitanay fa azo atao tsara ny mampafantatra izany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Azo antoka fa ho maro ireo vahiny liana amin'ny fizahantany eto. Miroso amin'ny fametrahana ny fiara-miasa amin'ireo mpisehatra ny fotony izay tour opérateur ankehitriny. Sur une destination qui vraiment n'a rien à envier à personne. Ny farina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanatanterahana ny Eduktour ny arahana tamin'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany avy amin'ny firenena miisa 780 tamin'ireo faritra samihafa. Etsika natao fampahafantarana ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ireo toerana mampiavaka azy entina hisariana ireo vahiny hitsidika eto an-toerana. Ivenina kely eto Antananarivo vetivety isika fa makasika ny fandaminana sy fandrindrana ny tsena eto Andrenivohitra. Teboka maro mifandraika amin'ny fandaminana ny tsena sy ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ireo no isan'ny nisongadina nandritra ny feonambeny ireo mpivarotra tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Feonan'izay natao tetsy Mahamasina Danela Mino Arso. Niatra manomboka androany, ireo lalàna vaovao mifehy ny sata amin'ny mahampivarotra sy ny fandaminana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Lalàna vaovao natolotry ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra, nandritra ny feonambe tamin'ireo mpivarotra androany, tetsy amin'ny kianja mitafo Mahamasina. Dingana maro araka izany, no tapaka vokatry ny fiara-miasa sy ny fiara-midinika teo amin'ny rotota. Ny voalohany indrindra raha teo aloha zany olona anankiray dia tsena iray ihany no azo ny sitrahana. Ankehitriny dia nisokafany ben'ny tanàna afaka misitraka hatramin'ny tsena 10 eto Antananarivo renivohitra ny olona anankiray. Zany dia natao mba tsy hisiany fiteriterena intsony fa amin'ny fahalalana tanteraka ireo mpivarotra ireo manatanteraka ny asany. Ao anatin'izany ihany koa ny fahafahan'izy ireo mamindra sy manolotra ny tsenany amin'ny olona izay tiany ao anatin'ny fahalalana tanteraka. Ary ny farany dia nisan'ny nampijaly ny mpivarotra ihany koa isan-taona ny fanavaozana izany certificat d'occupation izany. Ankehitriny noho ny fisian'ilay ezaka digitalisation nataony ben'ny tanàna dia misy carte digitale na karatra nomerika zany izay tsy manapetra intsony fa rehefa mahavoalohany abatsena voamarina amin'iny karatra iny fa tompon'ilay tsena ianao. Ankilany manoloana ireo mpivarotra amoron-dalana, misy ny rindran-damina ataony eo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra amin'ny fandaminana ireo mpivarotra raha ny fanazavana. Misy fandaminana natao anatin'ny tsena, manao fotodrafitrasa isika ary miezaka manabe ny zavatra fantatra fotsiny mila mahay miaina miara-miaina isika raha ohatra ka te hanana n'ilay Antananarivo mendrika tadiavintsika amin'ny maha-renivohitra Madagasikara azy. Izany dia miasa isan'andro ny tompon'andraikitra ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra manabe misarika ireny mpivarotra ireny hiditra tsikelikely ao anatin'ny tsena. Tsy mora le izy indraindray tsika mahita an'izay hoe mety ho vitsivitsy ny ao anatiny fa mbola betsaka ihany no te hivarotra ny ivelany. Fa misy ihany koa ireo fa mahatsapa ankehitriny fa tsy mitovy intsony ny fitohanany fifamoivoizana rehefa alarobia amin'iny faritra Andravoahangy iny raha oharina amin'ny zava-nisy teo aloha. Mitoy ny ezaka fandaminana sy fanavaozana ny tanàna Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana trandry. Tafiditra amin'izany ny fizarana karatra nomerika ireo mpivarotra, ny fampanara-dalàna ireo mpivarotra amoron-dalana ary ny fandrindrana ny lafin'ny fifamoivoizana. Dia izay koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena ny Burkina Faso. Inandro taorian'ny fanonganam-panjakana izay nanala ny koloniely da mibaty eo amin'ny fitondrana. Voatendro filoha hitantana ny firenena ny kapiteny Ibrahim Traoré. Ny tsy fahombiazan'ny filoha teo aloha amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana tany an-toerana no azony ny fitondrana amin'izao fotoan'izao. Andro maromaro taorian'ny tranga vaovonina hitantarany nahazo azy ity mpamily ity. Ny 20 septambra lasa teo no tafihan'ny jihadista izy ireo raha hitondra famatsiana ho an'ny tanànan'ny Djibo. Natahotra mafy ao nandritra izany fanafehina izany fa sova velona somatsara hoy ity mpamily ity. Manodidina ny feto amin'ny 30 no maty nandritra io fanafehina io raha toka manodidina ny 70 ireo mpamily tsy hita mandrakandroany. Ho an'ity manampahaizana mahakasika ny fandriam-pahalemana ity, io tranga io no anisany antony nionganan'ny fitondrana teo aloha. 10 andro taorian'io fanafihan'ny jihadista io, nisy ny fanonganam-panjakana nataon'ireo miaramila tao Burkina Faso. I kapiteny Ibrahim Traoré no voatendro filoham-pirenena, izy izay heverina ho lehilahy avita hiaro ny vahoakany amin'ireo jihadista. Dia izay ihany koa no entina mamanana ny fampalalam-baovao ho an'ny androany hankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma ho amin'ny rapitsondray ary tomboko lahy sy tomboko vavy.
Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. Vous a présenté Ni Vavo. Vous a présenté Ni Vavo. La fagina ara-pahasalaman tsara kalitao azo ampiasaina amina andro rehetra na raha ianao teo niaraka ty amin'ny LMOI ny vaovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.